Ampifaliana-trandriavana malala azontsika miona toy izao, azontsika mandinika Mofonaina iainantsika indray amin'ity toloandro ity. Ao aminareo ny fahasoavana sy ny famindram-po ary ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Kristy Jesosy Tompontsika. Amen. Sabotsy 13 Janoary 2022. Ibanjenantsika aloha hevitra manao hoe lehibe ny voninahitr'Andriamanitra. Andeha riavana idera sy ankalazan'Andriamanitra isika. Miderahany Jehovah fa tsara izy, fa mandrakizay famindram-pony. Mideran'Andriamanitra avy indrindra, fa mandrakizay famindram-pony. Miderany tompony tompo, fa mandrakizay famindram-pony. Izy rery no mpanao faganga-dehibe, fa mandrakizay famindram-pony. Izay nanao ny lanitra tamin'ny fahendrena, fa mandrakizay famindram-pony. Izay mamelatra ny tany ambony rano, fa mandrakizay famindram-pony. Amen. Fitondran'Andriamanitra, tsy mahafantatsika loatra, fa ankoatry ny rahona, miatra vao mampiaiky. Ny fitondran'Andriamanitra, tsy mahafantatsika loatra, fa ankoatry ny rahona, miatra vao mampiaiky. Indray tomiseto, ka mijany lalandava, raha mifariasa, tia samaoriana, tsy manisy izay maharitra, itony fiainanatsika eto. Fizani, fatani ti funenantsika, karahamolamuninetu, izany lohanjaratsika. Iamitra tanora, aza be fangatakato, tsy mba fantatra ho akorene, Sayadu tianauci Baitandau bare Yehudu marutu anau Evalasasanya pasana Mofonaina Tataisa Iriani Lefakatia Sekam Ivavaka isika. Andriamanitra be voninahitra ianao sady tsy mahafoy anay. Mankalaza sy midera me voninahitra nanao masina izay noho izany. Ary azonay mahatsiaro ny tena koa natrehanao Tompo. Mahatsiaro teny izay fampanotako mandohariko natrehanao, miaiky ny fahadisoanay. Mamindra fonay ary mamela ny elikay. Fa namaso no midira
manjaka ty anatinay amin'ny fianona ny teninao ka namafisyanay avaozanay amin'ny finoananao indray aminaranay Jesosy Kristy tomponay novanay zany vavaka izany amen. Ny finainao antsika amin'ity ity ravana malala dia hitanao amin'ny filazantsara ny soratan'ny Jaona toko faha 210 ny 9:30 ka hatramin'ny faha 9:70 mivaky toy izao aminarany Jesosy. Ary Maria rehefa tonga teo amin'izay nitoeran'i Jesosy ka nahita azy dia nenikohaka teo amin'ny tongony ka nao tamin'ny hoe tompoko raha teto ianao dia tsy maty ny anadahako. Ary Jesosy no nahita azy nitomany sy ny jiosy izay niaraka tamin'ny tomany koa dia vonto ny fanahiny ka torakofotra izy. Ary hoy izy aiza moa nandevenanareo azy dia hoy ireo taminy tompoko andeha izaho. Jesosy nitomany dia hoy ny jiosy akory ty habe ny fitiavany azy fa hoy sasany moa tsy hain'ilay ity izay nampahiratra ny mason'ilay jamba va ny manao izay tsy hahafaty andralehilahy ity. Dia votony iray ny fanahin'i Jesosy ka nakeo amin'ny fasana izy ary izy hoy izany sady nisy vato narindrina teo. Hoy Jesosy esory ny vato hoy maharitana-bavy maty tamin'ny tompoko maimbo izy zao fa ifefarany izay. Hoy Jesosy taminy tsy voalazako va fa raha iny ianao dia hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Dia nesory ny vato ary Jesosy dia nanandratra ny masony ka nanao hoe raha io sotranao aho fefanaino ahy ianao. Raha izaho dia fantatro fa miaino ahy mandrakariva ianao fa noho ny vahoaka mitsangana manodidina ny lazako izany mba hinony fa ianao no naneraka. Ary rehefa nanao izany teny izany izy dia niazo tamin'ny feo mahery hoe ry Lazarosy mivoa. Dia nivoaka ny matiny izy fehipaty ny tanany sy ny tongony sady voafemosara koa ny vavany. Hoy Jesosy tamin'ny olona vao izy ka velao andeha. Ary maro tamin'ny jiosy dia ireo nakeo amin'ny Maria ka nahita ny zavatra nataon'i Jesosy ireo nino azy. Fa ny sasany tamin'ireo kosa dia lasa nakany amin'ny fariseo ka laza tamin'izay nataony. Amen. Ray masino manamasinana anay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala ho aminao trano ny fiadana avy amin'i Jesosy Kristy mpamonjy antsika izay omeny ho an'ny olona rehetra mendry sy matoky azy. Mofonaina iray isika teo ry havana Jaona toko faha 2:10 dia 2:30 amin'ny 9:70 dia anehoan'i Jesosy Kristy ilay Jesosy maneho ny voninahitr'Andriamanitra. Anisan'izay mangidy indrindra amintsika olombelona ry havana ny fahabangana noho ny fahafatesan'ny olona akaiky ny teny. Ary hitantsika teto izany teo ry Marta sy Maria manoloana ny Lazarosy anadahan'izay maty. Ho fifampiarezana doka isika tsy ary fa miompahoriana amintsika Jesosy. Zany ry havana miompahoriana amintsika Jesosy. Fombola narary mafy Lazarosy dia efa nampitondra hafatra tany amin'i Jesosy ireo anabaviny satria nino izany izy ireo fa asitrana azy izy. No tonga tany amin'ndry Maria nefa Jesosy dia efa maty Lazarosy. Olona votona alahelo sy fahoriana no manoloana azy. Raha nahita izany Jesosy dia niontana ny fony torakivotra izy sady nitomany. Tsy noho ny famozam-pona ny akaviana maloana izay nahafatesany izao nefa no antony fa noho ny fiombonany alahelo sy fahoriana amin'irety olona izay hiarany izany. Tsarovy ary fa tsy melantsika ho irery amin'ny fahoriana izay menjady amintsika Jesosy Kristy. Ary tsy hoe manarika antsika fotsiny izy fa mimpo amin'izay rehetra manjo sy miara-mitondra izany amintsika. Zava-dehibe ho antsika ry havana nandraisana an'izany. Manaraka izany ry havana izy ho fananganana ny maty. Izany nanehoan'i Jesosy Kristy ny voninahitr'Andriamanitra eto. Izy fananganana ny maty. Jesosy dia efa nanambara fa izy ho fananganana ny maty sy fiainana. Izany dia milaza amintsika fa manana fahefana amin'ny fiainana sy ny fahafatesana Jesosy Kristy. Tsy amin'ny fahoriana izay mandalo vetivety ihany no anehoany izany fa fahefana izany fa amin'izay rehetra momba ny fiainantsika dia ny lasa sy ny ankehitriny ary ho avy. Izay andrasana amintsika dia ny ananantsika fahatokiana azy amin'ny fiainantsika manontolo. Ka na inona zavatra miasa rehefa mino azy sika dia anehoany voninahity. Asehony amintsika ny sery sy ny fahefany amin'ny zavatra rehetra. Noho izany ry havana minoan'i Jesosy Kristy dia vonjenanao sy ny ankonanao. Atolory azy ny fiainanao manontolo dia ho tsapanao izany voninahitr'Andriamanitra izany ao amin'i Jesosy Kristy rehefa mifikitra aminy ianao. Raisy izany dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Ndeha hivavaka isika. Tompo, misaotra no mofonaina nomenao izay milaza fa anehoan'i Jesosy Kristy ny voninahitr'Andriamanitra ny amin'izay zavatra miaro ny fiaina zanak'olombelona, indrindra ny amin'ny fahoriana. Fa miompahoriana amintsika Jesosy ary izy mifananganana ny maty.
fanantenana tsara ho antsika kristianina zany manao ny fanompona azy. Tompo, manolo tena ho anao zahay, miaraka aminao amin'ny androm-piainanay rehetra. Tompo, vonjeo ny firenenay, iasao ny nosonay, tahira manaraikitra amin'ny fitsaboana koa ka anasahanareo marary, amparezinareo manamanjo, anohanareo mareo sikola ihany koa, ary amin'izay mahantra sy sahirana. Tahio ny asa fivelomana izay fanomeno anay, ny fiazakazana, ny fianarana, fikasana tsara rehetra. Apiaraka eo pelantananao be fahasoavana izany. Ny vavakay dia ataonay anaran'i Jesosy Kristy ilay mpanavitra anay, ilay fantsangana tamin'ny maty, ary nampiandrina koa ny vavaka manao hoe: rahanay eo izay ny an-danitra, ao masinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Mehona anio izay anona sahaza ao anay, ary mamelany erikay tahaka ny namelana izay melika taminay, ary aza mitona anay amin'ny fakam-panahy, fa manafany amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisa finoana ry avana nitsodrana todranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ho amin'ny avana rehetra iray finoana ny fiadanana sy ny fitiavana mba mifitokina avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo. Ny fahasoavan'Andriamanitra ny omba izay rehetra tian'i Jesosy Kristy Tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety lefy. Amen. Teo n'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.